Tamin'ny tapany voalohany dia nilaza hoe tsika tanora mila mahay mivoaka sy mamaky ny atody. Ny atody nresako tamin'izany dia ny enatra sy ny avinavina mety anakana antsika tsy tafaresaka amin'ny olona mety hanova ny fiainantsika. Fa misy atody anankiroa sy atody faharoa ho resahako androany dia ireo sakana rehetrarehetra mety tsy hampahomby antsika amin'ny fiainantsika. Maro ny tanora te hivoatra fa voasakana izy noho ny fomba. Fa voasakana izy noho ny fivavahana. Voasakana izy noho ny antony ara-pianakaviana sy ny sisa nefa izy manana nofinofiny sy ny tanjona. Dia hoy hoe ny hazo avo lalipaka na hoe ny hazo lalipaka dia avo. Misy ny fomba fianakaviana, misy ny fomba ndrazana, ary misy ny fomba malagasy. Mahaizy ianao manao voankazo anala hoe iza amin'ireo fomba rehetra ireo no ilay sakana tsy mampandroso anao na tsy mampandroso anareo, ary iza amin'ireo fomba rehetra ireo no mbola azo tazomina. Tsika malagasy mantsy matetika manaraka ilay hoe fomba ndrazana. Ny fomba ndrazana dia izay netinety tamin'ny razana fo ny razana fahavelona. Izany hoe tamin'izany izy dia fomba ny velona. Ho antsika kosa izy dia fomba ny velona. Mila mahita fomba vaovao isika, maharaka ny toetrandro ahafahantsika mandroso. Satroko ianao ho tanora vanina mahay manangana ny ho avinao. Aza mora tazomin'ny olona amin'ny loha tsy izany ny fombantsika, tsy izany sika sy ny sisa fa jereo mety aminao ve sa tsia. Rehefa hitanao fa tsy mety aminao intsony ny fomba iray tsy hanatraranao ny tanjonao dia hoy ny afatra, sahy mamaky ny atody. Lalana nodiaviko izany ka zaraiko aminao.